mandritra ny tantara avy any amin'ny rova miazo Analakely ny filoha Rajoelina Mivady. Nolalovan'ny teto ny lalana misy ny fitsarana taloha, ny lalana manoloana ny lapan'Andafy Avaratra, ny Kianjanandohalo, Ambatofinaky. Mifandray amin'ny tantaran'ny firenena sy ny 400 taona n'Antananarivo daholo izany rehetra izany. Nifanaraka tamin'ny tendra teo ireo arivolahy izay nanao ny fihetsika sy fitafy ary nitondra fitaovana nampatsiahy ny vaninandro tamin'izany fotoana izany. Ankoatr'ireo arivolahy tsy mahatindray andro dia teo ihany koa ireo mpiantsa 300. Vahoaka marobe no mitanjozotra nanaraka akaiky an'izany ary tahaka ny miaina indray ny tantara fahizany. Ny isam-baravarana sy ny teny Ambaravarakely tamin'ny lalana nolalovan'ny filoha Rajoelina Mivady rahateo dia samy naneho fifaliana sy fankasitrahana izany fihetsika sy fitafy manome lanja ny vakoka sy ny fisainana malagasy izany. Oby sy tehaka ihany koa avy eo no nandraisan'ireo vahoaka marobe tetỳ Analakely sy ireo efa niandry azy teto amin'ny lapan'ny tanàna vaovao. Hitatsika fa tena lanonana goavana tokoa nanino mamalagasy izany tamin'ny sabotsy izany fa manana ny tantarany sy ny fiandianany Madagasikara. Ny tanàna n'Antananarivo mety andan'izay dia efa 100 taona katroka tamin'ny sabotsy teo araka ny fahitatsika teo no nanoloana ny filoha Rajoelina ho an'ny vahoaka n'Antananarivo ny lapan'ny tanàna vaovao itsy Analakely izay fanolazaina fa kianja ny fifankatiavana izany toerana misy ny lapan'ny tanàna izany. Anomboka rampitso ary mandritra ny volana janoary manontolo amin'ny taona 2024 isy farafarana misokatra ho an'ny rehetra izay karakarainy eo amin'ny fiadina fahefanavon'ny tetezamita ho an'ny vahoaka tsy ankanavaka ao amin'izany lapan'ny tanàna vaovao izany. Fotiny maritra Ramakoto fetifety ny amin'izay. Ny fiadina ny fahefanavon'ny tetezamita dia manomana farafarana misokatra ho an'ny daholobe eny amin'ny lapan'ny tanàna n'Antananarivo ny 14 Desambra hatramin'ny 3 Janoary 2024. Farafarana misokatra ahafahan'ny rehetra mahafantatra ny tantaran'ny lapan'ny tanàna n'Antananarivo amin'ny alalan'ny sary sy ny tableau eo ivelan'ny lapan'ny tanàna ary eo amin'ny kianjan'ny fifankatiavana. Marihana fa ny zoma 17 Desambra manomboka ny 7 ariva dia isy ny fampisehoana goavana son et lumière feo sy azafana eo amin'ny lapan'ny tanàna n'Antananarivo ary anasana ny mponina rehetra tsy ankanavaka. Andritra tsy ankanavaka zany zay manomboka rampitso etsy amin'ny lapan'ny tanàna etsy amin'ny kianjan'ny fifankatiavana etsy Analakely hatramin'ny volana janoary manontolo. Fa olon-tsotra sy mpanao politika vitsivitsy no tafaresaka tamin'ny fiditsoan'ny Maservely sy Totson François tamin'ity androany ity samy mitondra ny fahitany ny raharaham-pirenena zareo indrindra moa ireny lanonana tamin'ny asabotsy lasa teo ireny. Mbola nisy vola dia nivela na ariary nety nantanana zany resaka hotely lehibe zany fa dia izy
no natateraka izany nahita fomba rehetra na ahitana vola na namboarana zany hôtely de ville izany ary raha vita zany hôtely de ville zany tsy vitavita fotsiny amin'izao fa vita tena amin'ny fomba tsara indrindra iny fizotan'ny élection référendum izay nisy teto Madagasikara tamin'ny fahafito ambin'ny folo volana novembre iny exemple anankiray fotsiny tao amin'ny région Bonglave na resy angeny tsy tao Bonglave ao no mbola ilazana tsy misy ny démocratie eto Madagasikara raha ny promulgation nataon'ny fitondrana fitezanita tamin'ny asabotsy teo iny faly tsy raha tokoa ny vahoaka malagasy satria afaka moa miteny hoe mbola misy moa zany hoe tsy mbola misy ny reconnaissance internationale amin'ny zava-misy raha fahatongavo andreo solon-tenany ambassadeur tany avoloha tamin'ny asabotsy ireny efa manambara sady fa efa misio koa moramora midira zany reconnaissance internationale zany anisan'izany hoe nieritreretina hoe sortie de crise fanaovana référendum dia partir an'iny mandeha tsika mizotra any amin'ny 4e république fa ny zavatra hita zany atram'izao raha tanatiny loi de finance ny lanina aloha dia misy budget natokana ho an'ny élection ny présidentielle premier tour deuxième tour amin'ny taona manaraka io ka amina personnel zany fetako azy dia tokony mbola mieritseritra atsika hoe fa efa dingana anankiray lehibe vita iny ny devoirany zany ny fitondrana amin'izao fotoana zao dia tokony hitady atsika hanao an'le hoe mise en place de l'indépendance répondant aux attentes du peuple malagasy zany hoe miassurer ny vie en paix ny prospère stabilité politique loin des troubles sociaux et militaires dikan'izany hanao refondation de la république atsika zao zava-dehibe ary ny tena koa moa misy mba anaraka an'io akaiky voninahitra sy rereo an'ny Madagasikara zany tsy ny malagasy le manontolo ny fahavitany iny fividianana tamin'ny 17 novembre fa ny sisa andrasana zany sy irariana dia ny fijoroandreo lavitra samihafa izay tena andrafitra an'ireo république efa efatra hiditra amin'ny république vaovao tsika ary misy zay fa hitondra rivo vaovao zany na amin'ny fomba fitatana na andraram-pirenena na amin'ny fomba fiarahamonina malagasy satria araka ny foto-kevitebe ny lalam-pandreneny dia hoe fitiavana zany hoe tokony hisy zany anjaka ny fankatiavana eo samy malagasy amin'ny fanaovana ny raharam-pirenena sy ny fiarahamonina eto amin'ny firenena Madagasikara momba ny fahavitany lampantanàna moa dia aminay dia reny ny hoe asa fa tsy kabary asa fa tsy kabary satria ny antony dia zao ny zavatra nampanantenaina andreo atao filohan'ny fitezanita dia vita avokoa satria raha talora nampanantenana dia saika miandry ohatran'ireny lampantanàna ny Tananarivo izay endritsy ny Madagasikara reny satria azo adiny fa tsy hany vahoakana Tananarivo irery io fa ny vahoakany Madagasikara niezaka amin'ny alalany volantsika malagasy na havitan'ireny reny koa dia taratry ny fahaleovan-tenantsika malagasy tanora zany dia atao hoe isan'ny tena nandrasan'ny tanora iny topika faefatra io zany neverina hoe hitondra ainga vaovao hitondra fomba fijery vaovao ho an'ny fiainan'ny malagasy iray manontolo indrindra mikasika ny fijerevana ny hoavin'ny tanora sy ny taranaka rehefa 4e république tsika amany atao hoe raha tokony efa ilamina zany fa tsy mpanakotana ny tena mamina efa ampy an'izany zay ny 4e république ny hevitra dia aleo hitsangana dia mba ampandroso ny firenena tafavocation matsara fa mijaly ny sarababembao mba hijery ny sarababembao ka fa mba tsy dio tena ohatrany talotra ny hevitra moterabary izay zany ny hevitron'olona mazava ny amin'iny fandehitsika lafivadika na fomba vao hafa mikasika ny fizahan-tany niona tamin'ny ramatoa ministre ny fizahan-tany Irène Andreas ny maraina teo ireo mpikambana avy amin'ny syndicat national des agences de voyage any Frantsa isy ny fiarah-miasa matotra amin'ny rotota mba ampahafantarana na Madagasikara amin'ny any ivelany efa nisy ny fiakarany roapolo isan-jato amin'izany hoe nisan'ny mpizahan-tany zany tonga teto Madagasikara raha oharina tamin'ny mpandasa maro Marcoto Stéphane Perso. Hitondra tombotsoa maro ho an'ny fizahan-tany eto Madagasikara ny fiarah-miasa amin'ny syndicat national des agences de voyage any France any SNAV. Eo amin'ny 3600 réseau zany no agence miarah-miasa amin'ny SNAV io.
ka nany ampafolo fotsiny ary miara-miasa amintsika ty Madagasikara dia angamba no hotratra angamba ilay million tourisme raha jerenana izy fa hitondra aim-baovao an'ilay fizahan-tanintsika. Ao ihany koa misy an'ilay resaka hoe tourisme responsable moa misy mpandarahana izay koa ny araka amin'io conseil d'administration io ka azontsika trandrana tsara indrindra ilay resaka hoe fiarahamonina fizahan-tany miaraka amin'ny tokotany miaraka amin'ny ina mo fiteny izany villageois. Ny frantsay hatrany hatramin'izay no maronis amin'ny mpizahatany tonga eto Madagasikara ary andrazana ankehitriny ny fahatongavan'ireo Europeana tavaratra satria efa manomboka mahaliana azy ireo i Madagasikara. Vokatry ny fandraisana anjara ny malagasy amin'ireny tsena be iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany ireny no alalaniny any ivelany any Madagasikara. Ilaina le mamonjy an'ireny tsena moa zany salon ireny afana mampirisika ny olona mikatỳ Madagasikara. Rehefa tratra le tanjona roapolo isan-jato fianatrandraitsika hoe hiakatra roapolo isan-jato ny mariny fahatongava ny mpizahan-tany aty amintsika tratra tsara io 20% io ary amin'ny herintaona dia manantena fa hiverina amin'ny tapavitrina le fahatongavany olona aty mahatratra 200 000 mahery iny amin'ny taona ho avy iny. Nanamafy teto ny mpikambany Sinavy fa antony atongavany eto ny amantatra tsara ny Madagasikara mba ahafahany mampalala indray ny any ivelany any. Mila fanatsarana kosa ny site web ampahafantarana ny Madagasikara satria mijery tranokalo avokoa ny 70 isan-jato ny mpizahan-tany vao misafidy ny toerana alehany araka ny fanazavan'ny minisitra ihany. Fa handray ny ministra ny fahasalamam-bahoaka sy ny ministra ny varotsika rehefa aveo famelohan'ny fampiresana aminy aloha dia ny hoarantsika vetivety ny fizahan-tany any Mahajanga nametraka toeram-pivarotana manara-penitra ho an'ireo mandray fiaramanidina na mandalo ao amin'ny serana mpiaramanidina Philibert Tsiranana Ambourvik Mahajanga ry zareo ny vony Sophie Trans hoarantsika vetra. Nazo tsena afaka duty free shop sy trano fialana etaeta sy nakabarany eto amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Philibert Tsiranana Mahajanga izay natokana ihany ho an'ireo mpandeha fiaramanidina mandeha any ivelany ato amin'ny ranomasimbe indiana toy ny Comore, Maurice, Seychelles. Atetika asa vaovao entin'ny groupe Sophie Trans hanampitosika ny fampiroboroboana ny sehatra ara-pizahan-tany eto Mahajanga ny fananganana ireto toerana roa ireto ary anome endrika kanto any ity seranana ity. Ny olon-lato zany dia izay olona andeha hiondrana any amin'ireo andeha hiondrana hitaingina fiaramanidina ho any amin'ny faritra manodidina Madagasikara ivelan'ny Madagasikara zany tiako tenenina zany hoe raha miteny baika izy dia hoe vol régionaux na vol internationaux eto moa zany mino zahay fa mbola isy ny vol internationaux zany hoe makany la France na makany Chine na mandeha makany ohatra zay fa ny manodidina aloha zany dia misy ny fantareva misy ny vol makany Comore misy ny vol makany La Réunion. Dia ho an'ireo olona izay hondrana ihany dia afaka mampiseho ny passeportny izy ary afaka mampiseho ihany koa ny mampiseho ihany koa ny carte d'embarquement dia afaka mividy amin'ny vidiny izay amin'ny vola vahiny zany no hividanana ato aminay satria azo lazaina fa faritra efa frontière hors frontière zany eto rehefa tafiditra ato amin'ity zone ity izy. Izay indrindra manko nataonay lohateniny ananay zany hoe ny elabotika anay hoe voandalana mba hitondrany voandalana ho an'ireo fianakaviana. Ya zay mikasika ny vaovao tamin'ny Mahajanga iny faraka mandarana teto dia vahiny vaovao an-tsara ny televiziona malagasy amin'izao alina izao ny ministra isan'ny médecin général Ratsanarson Pascal Jacques sy ny ministra ny varotra Atokaviakoto Andriamatoa Mahazoasy Fredy fantany avatrany monsieur le ministre ny misy any resaka mandeha vatomamy misy poizina ary indrindra nisy ny teto Antananarivo dia misy atrarina landrofans resak'izay inona tokony fanazavana azona hoentina aloha amin'ny-ministra ny fahasalamana satria misy any lazao voapoizina le zavatra nohaniny le vatomamy indrindra ny ankizy madinika. Misaotra tompoko nandrainay eto amin'ity plateau ity. Voalohany dia miaraba ny mpanaraka ny vaovao. Marina tokoa tato ato zany fa misy olona mizara vatomamy.